faly miona sy miarabantsika minaran'ny tompo amin'ny alalan'izao hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Ho anao izay malala an'Andriamanitra sady vaontso ny masina, hitoetra sy hitombo am-ponao ane fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny hafatra ho antsika amin'izao lahady voalohany amin'ny volana Mey izao, 2022, izay andinentsika ny lohevitra vaovao manambara ny hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina, dia ny Korintiana 2:7 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina no akantsika ny hafatra ho antsika. Raha omena lohateny sy fehezina amin'ny fihezan-teny tokana izay voalazan'ny Apostoly Paoly ao anatin'izao perikopa izao, dia ny hoe manova ny fiainan'ny mino ary mampanakery ny mpitory ny filazan-tsara ny fanahy masina. Manova ny fiainan'ny mino ary mampanakery ny mpitory ny filazan-tsara ny fanahy masina. Fa izay dia mahazatra ary fanao ho an'ireo izay mpitory ny filazan-tsara raha handeha amin'ny tany anankiray izay hitoriany sy hanaovan'ny fampianarana izy, no manao ny taratasy izay lazain'ny Paoly eto hoe epistily filazan-tsoa, na amin'izay mahazatra antsika moa amin'ny teny vahiny dia hoe lettre de recommandation, izay natao indrindra mba hahamora ny fidirany ao anatin'ny faritra izay anaovan'ny fitoriana sy ny fampianarana, nefa koa mba alalan'ny olona izay tena votoatin'ny fampianarana sy ny finoana izay toriany. Eto Paoly dia milaza fa tsy mila izany izy, fa ireo kristianina tao Korinto no epistilin'i, satria voalohany indrindra ny fanahy masina dia nanova ny fiainan'ny mino tao Korinto ka tonga epistily na taratasy vakin'ny olona rehetra izy ireo. Nanova ny fiainan'ny mino tao Korinto, ny filazan-tsara nitorian'i Paoly, ka dia tsy mila taratasy hafa izy, fa ny fiainan'ireo kristianina ireo no toy ny epistily izay vakin'ny olona rehetra. Hitantsika eo amin'ny andininy 2 zany izay lazain'i Paoly hoe ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Tsy mila filazana momba azy meloa Paoly, na dia nitakiny ireo jiosy izay te hanohitra azy izany, fa ny valiteniny dia ny filazana fa ny kristianina tao Korinto no porofo velona ny amin'izay votoatin'ny fampianarana, ny amin'izay nitoriany, ka ny fiainan'izy ireo dia azo ambara mihitsy fa fiainana izay afaka manambara an'i Kristy, fiainana izay ahitan'ny olona ny maha-izy azy an'i Kristy ary manam-porofo ny amin'izay fampianarana sy ny amin'izay fitoriteny nataon'i Paoly izany. Ambaran'i Paoly fa raha ny fiainana tao Korinto izay fiainana ny siny vahoaka, ny liba tamin'ny filana ranofo, tamin'ny fitondratena izay tsy mahamendrika, ary ambaran'i Paoly fa fitondratena izay tsy hahafahan'ny izay manao azy andova ny fiainana marak'izay, dia ao anatin'izany ny fimamona, ao anatin'izany ny fijangajangana indrindraindrindra. Kanefa dia afaka tamin'izany ireo kristianina tao Korinto, ary dia ambaran'i Paoly fa dia afaka manambara sy manam-porofo
ny amin'izay nampianarina sy nitoriny ka maneho an Jesosy Kristy ny fiainan'ireo kristianina ireo. Tsy tamin'ny lalàna nefa fa asan'ny fanahy masina dia asan'Andriamanitra feno, na dia teo aza niezaka izay nataony amin'ny mampitoro ny filazan-tsara azy. Ary dia tsy toy izay voasoratra tamin'ny vato fisaka na izay nanomezana ny lalàn'i Mose sy ny didy folo no niainan'izy ireo, izany fiainana maha-kristianina azy izany, fa ambarany fa toy ny vato fisaka izay voasoratra ao amin'ny fo ka lasa fiainana manontolo. Ary izany fanambaran'i Paoly izany dia entiny milaza fa tanteraka tao amin'ireo kristianina tany Korinto izay fanambaran'ny mpaminany Ezekela fa izay dia ny hoe ary omeko fo vaovao ianareo ho Jehova, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina amin'ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ezekela 4:30, ny 9:20 sy ny 7:20. Izany hoe raha ny lalàna fotsiny ihany dia tsy afaka hanova ny fon'ny olona, fa ny fanahy masina no afaka miditra ka manavao ary mahatonga ny lalàna anjary ho fiainana. Ary dia izany no ilazan'i Paoly fa tsy midera teny izy ka anoratra taratasy indray araky ny takiny ny sasany ny aminy. Fa manana ny kristianina tao Korinto izy ho vavolombelon'ny fahamarinana ny amin'ny fampianarany sy ny amin'ny filazan-tsara ny Jesosy Kristy izay nitoriny. Ry havana malala, ny fiainan'ny mino ary no maneho ny amin'ny filazan-tsara izay noraisiny. Ny kristianina tao Korinto izay niaina tao anatin'ny fiarahamonina feno filibana ary feno fanarana-po ara-nofo, kanefa dia afaka niala sy niova, tsy nanao izany fitondran-tena izany, no tonga tahaka ny epistily na ny taratasy maneho ny fahamarinan'ny fampianarana sy ny filazan-tsara nitorian'i Paoly. Ho antsika ankehitriny, ny fanontaniana izay mby ao an-tsaina dia ny hoe afaka maneho tokoa ny amin'ny fahamarinana izay nampianarina ny fiangonana ve ny MINO, ary afaka ahitana ny herin'ny filazan-tsara dia ny fandraisana an' Jesosy tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany ve, ny fiainan'ny kristianina ankehitriny. Anjarantsika tsiraray avy no misaina izany, fa raha tao amin'ny fiangonana tao Korinto dia Paoly dia samy laza fa izy ireo dia voasoratra tao am-pony ary fantatra sy vakin'ny ny olona rehetra ny fiainany, maneho ny fahamarinany, fampianarana ampianarana sy ny amin'ny herin'ny filazan-tsara izay nanova ny fiainan'izy ireo. Izany no faharoa izay hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao, tsy manova fotsiny ihany ny fiainan'ny mino ahatonga azy olom-baovao ny fanahy masina, fa tena mampanan-kery koa ny mpitoro ny filazan-tsara ny fanahy masina, mampanan-kery ny mpitoro ny filazan-tsara ny fanahy masina. Ny fiovam-po niteraka fivam-piainana teo amin'ireo kristianina tao Korinto no nananan'i Paoly toky sy fahasahiana, fa marina ny fampianarana sy ny filazan-tsara sy nitoriny tamin'izy ireo. Satria izany fampianarana sy ny filazan-tsara nitoriny tamin'izy ireo izany
dia nahitany fivampiainana lehibe teo am'ireo zay nandray azy. Ary ambaran'i Paoly fa tsy asan'olombelona samy irery zany, fa tena asan'Andriamanitra mihitsy, asan'ny Fanahin'Andriamanitra. Ka mahatonga any Paoly anjary anafahatokiana fa tena natsoan'Andriamanitra anatanteraka ny mampanompo ny filazantsara azy na ny fanekena vaovao azy, ny fiainam-baovao zay hitany tao am'ireo olona nitoriana zany filazantsara izany tao Korito. Ny fanahy masina no hery sy fiainana zay nambomba azy Paoly ka nahatonga azy ho mpanompony zany fanekena vaovao zany. Arak'izay lazainy eo amin'ny andininy 9 dia ny hoe zay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izany fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelo. Zany hoe efa nahatonga azy afaka natanteraka ny fitoriana ny filazantsara, ary afaka nitondra sy nanambara ny heriny zany filazantsara zany, zay mihoatra lavitra noho ny lalàna zay efa nomena tamin'ny andro Mosesy, ka tonga mpanompo ny filazantsara izy, ary afaka ho mpanompo ny filazantsara izy, ary ny Fanahin'Andriamanitra no mamomba azy amin'izany. Diavana malala tsy manambary Paoly fa foana ny lalàna na zay lazainy hoe soratra, fa vao mainka aza manamafy zay voasoratra na ny lalàna ny filazantsara, satria ny lalàna dia tonga fiainana. Zany hoe tsy nitoetra ho soratra zay tsy manome fiainana na fahavelomana arak'izay ambaran'i Paoly azy, fa tonga fiainana ka mitarika amin'ny fahavelomana. Tsy nitahotra intsony ny diso amin'ny lalàna zay tsy ho efa ary tsy ho tanteraka amin'ny fahafenony, fa ny fitiavana no mitarika amin'ny fanajana ny lalàna, dia manjary manamafy ny lalàna ny filazantsara, satria mahatonga lalàna hiatra sy hiainana ary velomana ao anatin'ny fitiavana. Ny mpitory ny filazantsara ary ny mpitandrina moa sy rehetra manatanteraka an'izany ankehitriny dia ny fivampo eo amin'ny MINO no manamafy ny fiantsoana azy na zay atsotsika hoe vocation, ka ananany toky fa tena nantsoina tokoa izy, ary tena voahiraka tokoa izy, ary omban'Andriamanitra ny fanahiny izy raha mahita zany fivampo mitondra fivampiainana eo amin'izay toriana sy anambarana ny vaovao mahafaly izany. Ary zany no tsy maintsy anekeny ny fitarehan'ny fanahy masina, ary zany no tsy maintsy angatahany mandrakariva mba ho feno ny fanahy masina. Raha ambara amin'ny teny hafa zany, raha sanatrika tsy taratra na tsy hita na tsy azon'ny olona vakiana eo amin'izay hitoriana ny filazantsara ny momba an'i Kristy, dia mety ampisalasala zay voahiraka, zay irahana hitory ny filazantsara ny amin'ny fiantsoana azy izany. Ary zany no angatahana feno ny fiasan'ny fanahy masina mandrakariva mba ahatonga zany fivampiainana ny herin'ny filazantsara toriana izany amin'ny olona, mba hampitoetra tsara ny fahatokiana ny amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ho an'ny mpanompo ny tsirairay avy. Riavana malala, fitiavan'Andriamanitra no mametraka sy maniraka
ny olona ho amin'ny fanompona zany filazan-tsara izany. Na zay lazaina hoe ho mpitoriteny, zay moa mahazatra amintsika. Fa ny mpitoriteny moa tsy hoe manambara ny sy mivaofy ny soratra masina, fa milaza mihitsy lay fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao tao amin'ny zanany dia Jesosy Kristy. Ka zany fitiavan'Andriamanitra izany no ananan'izay rehetra toky fa feno ny fanahy masina izy, na ny ran'Andriamanitra hiarasa amin'ny fanahy masina raha mahita ny fanafahana ny fiainan'ny olona zay nitoriana ny filazan-tsara izy. Dia ny fanafahana ny olona amin'ny fahalovana rehetra, amin'ny endriny rehetra, tahaka an'izay hita tao amin'ny ireo kristianina tao Korito. Fa na dia tao anatin'ny fiarahamonina loha sy feno fahalovana azy izy ireo sy faratsy mpitondran-tena, dia afaka nirere Paoly fa tonga epistily voasoratra tao am-pony izy ireo ary ain'ny olona rehetra vakina. Revana malala ho antsika kristianina ankehitriny, mo afaka manambara sy azo lazaina fa hitan'ny olona eo amin'izay ataontsika, eo amin'izay fanaontsika, eo amin'ny asantsika, eo amin'ny fiainantsika manontolo ve ny fahaveloman'i Kristy. Anjaratsika ny mieritreritra fa raha ny fanahy masin'Andriamanitra tokoa no eketsika dia hanovatsika olo-baovao izy ary hampahery antsika amin'ny fitoriana filazan-tsara ny fiangonana mba hahatonga tsy filany intsony fanambarantena tsy maintsy atao fa hahatonga ny fiangonana ho lay fanasina sy fahazavana zao tontolo zao ary tsy azo efenina. Tsy maintsy anefa manaiky ny fiangonana ary ao anatin'izany zay antsoina manokana nanjara mba hanompo ny tenin'Andriamanitra, zany hoe hanompo ny filazan-tsara, mba hanaiky ho tarihin'ny fanahy masina, mba hoentin'ny fanahy masina mandrakariva amin'izay fanapahan-kevitra ataony, ka tonga ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra hanova saina vao ny fahavelomana mba hampisy fiarahamonina feno fiainana eo anivon'izay hanambarahana ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ary havana malala dia mampahery antsika mba hanaiky ny fandraisana ny fanahy masina, hananatsika finoana tena mitoetra sy miorona amin'ny Jesosy Kristy, ka hahatonga ny fahavelomantsika ahitana an'i Kristy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fiainany ny ankonanao. Nefa koa ampahery izay natsoin'Andriamanitra manokana hananjara amin'ny fitoriteny, amin'ny fampianarana, amin'ny fanompona ny filazan-tsara dia Jesosy Kristy, le nanao fanekena vaovao ho an'ny olona. Ankehitriny dia ny fiangonana no ambara fa hira Kristy eo anivon'izao tontolo izao, dia mampahery antsika fiangonana. Dia za sy ianao izay efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, mba hahatonga ny fiainantsika ahitana ny herin'ny fanahy masina izay manavao ary mampijoro vavolombelona antsika eo anivon'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahafenon'ny fanahy, hananantsika fahavelomana feno ao amin'Andriamanitra. Amen.